Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Zio antsika jiaby e. Manolotra ho anao ny vaovao. Junta a tua viagem. Vaoline de Manolchano ni Vavao. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Castel Manolchawano ni Vavao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidku safidensika. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalane, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Vitesse, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalane sy Magasin Saint-Georges Vista Horizon Vitesse. Mbola tsy fantatra reto ny toy an'ilay taratasy mahakasika ny mampanohatra ara-dalàna ny antoko malagasy miaramiainga napetraka teny anivon'ny anteny miram-pirenena tsy nahazahoam-baovao ihany koa androany ny filohan'ity androm-panjakana ity. Tsy mbola fantatra hatreto ny antony samborana ny Augustin Andriamananoro tsy manana taratasy ihany koa ny zandarmerie pirenena any Miarinarivo izay hitanana azy. Miankina amin'ny fihetsika ataon'ny fitondrana kosa no toyan'ny etika hoiny mapara. Fiaramanidina Avro RG85 sy izay nanjera tany Colombie ka nahafaty olona 170. Fiaramanidina izay efa nokasain'ny fitondrana HVM novidiana tamin'ny taona 2014 tsy totosan efa n'izay fikasana izay noho ny fanoheran'ny mpiasa. Tsy misy tombotsoa mivantana miditra amin'ny commune Ambehodibe sy ny manodidina ny fitrandrana volamena maro izay any amin'ity distrika ity raha ny nambaran'ny ben'ny tanàna any an-toerana. Misedra olana ihany koa ity commune ity amin'ny resaka aditany maro samihafa. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia nambaran'ny filoha Amerikanina Donald Trump fa mampiomeny tatitra ny CIA amin'ny filazana faniditra tanatin'ny vizotra ny fividianana Amerikanina lasa teo ny firenena Rosianina. Ny andidin'izay arahanao afaka fotoana fohy. Vous êtes à la recherche de la nouveauté, de la diversité et de l'authenticité pour la fête de Noël et la fête de fin d'année? Venez profiter de la super promo spéciale fête chez Baolay. Skywolf, représentant exclusif Baolay. Baolay vous souhaite joyeux Noël. Des gens de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnalités, je suis fier que nous en ayons à Madagascar. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Batterie Large Star.
Batterie tsy mila entretien, misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vitsy. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Sady mbola vao mafana be mihitsy izy Anao samy songona dadabe ary ahoana ny tovolahy Ny amo vola efatra azafady eo. eny ary hiary tovolahy manahony ianao atao menakely mena ono aky fa ahoana kendriny mahalafo mofo petape ohatr'izao tsy ambara telo nilovaiko tamin'ny bebeako akia Safasdan tsy ambara telo ny fahombiazana. Spaghetti tena matsiro Spaghetti Francia Mora vidy tsara qualité Spaghetti Francia Tsy mirekidraikitra mora andrahoina mitombo tsara mora masaka avitana karazan-tsakafo Spaghetti Francia mampire antsika tsabe Spaghetti Francia Spaghetti Francia safidiko safidintsika Hello! Miaraka amin'ny Vaolin Afaka tsara ny tasy kely dia mandrotra be jereo ane ny vovon-tsavony afa ny ondrehetra sady tsy mampikendrona tanana manadio ondrehetra sady manitra mora sady mandaitra ronda ato ariary Porte, fenêtre, volet, véranda, tôle, vitre. Soca Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction et de rénovation. Elle fabrique sur mesure tous les menuiseries alu à prix d'usine. Alors, qu'attendez-vous? Venez nous voir à Doutapenac ou sur notre site internet. Très sincèrement, à votre service. Jusqu'au 31 décembre, moins 10% sur les menuiseries en aluminium, volets roulants et rideaux métalliques. Snickers, votre barre chocolatée. Ce délicieux mélange de nougat, de cacahuètes grillées et de caramel. Snickers, définitivement bon. Bonjour. 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 Mapatanzaka. Zemsuta samba samba cha. Bonjour Narewe. Bonjour. Bonjour. Marukarazingagu amnas. Saranota zamyalamnas. Jessica Diabe. Bonjour. Vera mas fanomezana miavaka amin'ny fe toloy azy ny Orange Rise, ilay smartphone nampamirapiratra ny Noël. Misy antso adiny iray ifampiantsoana mandritry ny fety, SMS 10 andefasana firariantso, internet 1,5 gigaoctet ifandraisanao amin'ny olona akaiky anao. Sady efa nena 175 milliards TTC fotsiny ny vidiny. Hitanao ny amin'ny toeram-pivarotana Orange rehetra. Mahasahana ny tontolo piainanao, Orange. Noël, c'est cadeau. Noël, c'est de la nouveauté. Noël, c'est tendance, couleur, lumière, design. Noël, c'est généreux. Noël, c'est Batimax. Profitez des remises exceptionnelles jusqu'à moins 50% chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Efa nanandrana an'ity fromage Régal Picon ty ve ianao? Andramo fa afa-po anao. Takio eny ampivarotra akaiky anao. Ny fromage Régal Picon 10,7 ariary ny portion. 4,4 ariary ny boîte. Fromage Régal Picon, fromage à prix canon. Bijouterie Santia,
mividy volamena manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao na volamena na volafotsy manomboka amin'ray alina ariary ny firavaka Bijouterie Sandia, immeuble Arena, Antanmen, box 37, téléphone 033 18 544 04. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa an'ireo mpanaraka ny Vavaonkolo TV any amin'ny faritra indrindra moa ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina, DSTV Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Atsidika aminao ety ampiandohana ihany koa moa fa manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Falohany andraisantsika ny vahendy tsy mbola fantatra hatreto ny toy an'ilay taratasy mahakasika ny mampanohatra ara-dalàna ny antoko malagasy miara-miainga izay napetraka teny anivon'ny anteny miram-pirenena. Tsy nahazahoam-baovao ihany koa androany ny filohany ity androm-panjakana ity. Fanadadiny Mioramanitra. Ifarana afaka andro vitsy ny fivoriana ara-potoana faharoa amin'ity taona ity. Mbola tsy fantatra mazava nefa hatramin'izao ny niafaran'ny taratasy fanoherana napetraky ny antoko malagasy miara-miainga teny amin'ny anteny miram-pirenena. Taratasy izay tokony hapetraky ity androm-panjakana ity eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Tsy hita teny Tsimbazaza ny lehiben'ity androm-panjakana ity izay tompona andraikitra voalohany amin'ny raharaha. Nataony antso atarby, tsy nisy namaly ireo mpikambana ao amin'ny biraon'ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Petraka araka izany ny fanontaniana, aiza ho aiza io taratasy fanoherana io amin'izao fotoana izao? Hatreto, hodiny filohan'ny anteny miram-pirenena tsy hita io taratasy napetraka io. Fandanim-potoana na manœuvre dilatoire, tsy hanomezana toerana ho an'ny mpanohitra ve izany? Matahotra fanoherana ara-dalàna ve ny fitondrana? Ka manao izay rehetra anakanana ny fanoherana? Ny ainga efatra amin'ny tsy famoahana ilay didy fampiarana ny sata mifeny mpanohitra, ka hatramin'izao fanakanana amin'ny endriny ankolaka ny antoko mpanohitra izao. Andrasana araka izany izay mety toy ny tsirara ity ato anatin'ny herinandro farany anatanterahana ny fivoriana ara-potoana faharoa eny anivon'ny anteny miram-pirenena. Tsy mbola fantatra hatreto ny antony samborana ny Augustin Andriamananoro. Tsy manana taratasy ihany koa ny zandarmerie-pirenena ao amin'ny Antananarivo moa izay hitanana azy. Miankina amin'ny fihetsika ataon'ny fitondrana kosa no toy an'ny raharaha hoy ny vondrona mapara. Tany an-toerana moa Fezora Valy. Zahay zany anatin'ny ankety dia mbola manao misy ny secret enquête mbola afaka milaza ninona zay. Inona ny inculpation zay? Mbola tsy afaka milaza. Tsy afaka nareo fa zao ne fa izy ve nampahafantarinareo? Izy parce qu'il a le droit. Izy efa mahafantatra an'izay samborana an'izay. Zony mahafantatra ny antony. Le droit de connaître ny zahay teo Miarinarivo zahay nganareo ngamba masamy malala hoe taiza izy misamborona. Angavy an'ny mpanao gazety ary mihemitra dia olona sotena ny votirevanay hoe izy daholo no afaka mankany mako hoe zay izy aminareo a le ho raisina. Tonga nitsidika ny Augustin Andriamananoro izay tanana vonjimaika eny amin'ny tobon'ny zandarmaria ny Miarinarivo ny teo anivo ny vondrona mapara sy ny mpiaradia aminy omaly. Namantatra ny anton'ny fisamborana sy hijery izay toerana misy azy. Tsy nitsipaka izany tompony andraikitra ny toby saingy tsy nahazo hiditra tao ny mpanao gazety. Raha ny fanazavana azo, tsy mbola fantatra mazava izay anton'ny fisamborana, tsy misy ihany koa ny didy fampisamborana avy amin'ny fitsarana. Raha nanontany lehibe ny gendarmerie zay dia izy tsy manana tsy afaka namaly izay. Tsy convocation tsotra io fa tena arrestation satria garde à vue zany izy zao amin'izao fotoana izao ary hatramin'izao koa dia tsy fantatra izay antony hitondrana azy ity na isamborana azy fa izay zany dia mampafantatra an'izay hoe reto zahay manara-maso akaiky isetona ny lakolosy zahay amin'ny fandikana lalàna izay mety izay misy ary mbola mety izy.
Hatreto aloha tsy mbola nisy ny fanadihadiana natao any Augustin Andriamananoro ary na izy tena ny aza tsy mahafantatra izay antony fisamborana. Miankina amin'ny fihetsiky ny eo anivon'ny fitondrana kosa ny hetsika izay ho ataony vondrona mapara, izany fanazavana. Miankina amin'izay toyany aty amin'ny izay fihetsiky ny fanjakana satria na le gendarme tato aza dia baiko fotsiny no azony dia miandro fotsiny koa izy ka dia mibaiko amin'io zany dia mazava fa avy any ambony any ka dia miankina amin'izay toyany avy any hoe inona dia izay no hitantsika hoe ahoana ny fandehan-javatra. Toyny arakaraka ny toyny misy zany ny fisehony toyny ataonay. Raha ny fanazavany teo anivon'ny mapara hatrany, tsy mbola misy ny teriterina ny herisetra izay natao any Augustin Andriamananoro. Raha tsy ivina, taoriny nahitana ny tsiministra teo aloha ity tamin'ny hetsiky ny mponina tao Somamanina no ny atomboany fanenjehana azy, izay nitota amin'ny fanenjehana azy teny amin'ny fobetoerany Viva Ambodivona ka ny akarany mivantana tao amin'ny fampahalalam-baovao ary ny afara tamin'ny fisamborana azy teny ampandevenana ny asabotsy lasa teo. Fiaramanidina Avro RG 85 izay nianjera tany Colombie ka nahafaty olona raiky amin'ny fitopolo ka tao anatin'izany moa ny ekipa breziliana Chapecoense miisa 7 fiaramanidina moa izay efa nikasain'ny fitondrana HV Manovodina tamin'ny taona 14 tsy tontosa nefa izany fikasana izany noho ny fanoheran'ny mpiasa. Fanadidiny Boazara Zanatso. Nandeha tamin'ny fampahalalam-baovao iran'izao tontolo izao ny fianjeran'ny fiaramanidina Avro RG 85 tany Colombie. Nitondra mpandeha 7 ka nahafaty olona raiky amin'ny 70. Tao anatin'izany ekipa baolina kitra breziliana Chapecoense izay andehan'ny Colombie hiatrika ny lalao famarana ny Copa Sudamericana. Mpandeha enina ihany no velona tao aorian'io loza io. Mitoy ny fanadihadiana ahafantarana ny marina momba io tranga iny. Raha ny fantatra aloha hatreto, tsy fampiny kerozena no antony nampianjera ilay fiaramanidina. Tsy vaovao teo amin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Cool TV anefa io fiaramanidina io satria efa nandalo teo ambany mason'ny mpanao gazety. Natao ny fanadihadiana, notadiavina tao amin'ny tranokala Plain Spotters ny mombamomba azy. Hita tao anatin'io tranokala io no momba ilay fiaramanidina. CP 2933 Lamia British Aerospace Avro RG 85 CN E 2348 no afantarana azy ara-teknika nanomboka ny volana janoary 2024. Teo alohan'izay anefa, tamin'ny taona 2024, P4 LOR Lamia British Aerospace Avro RG 85 no nahafantarana azy ara-teknika. Larana fiaramanidina izay efa saika nokasain'ny fitondrana rajonary mampianina tamin'ny nahafoloan'ny filakevim-pitantanana ny Air Madagascar any Henri Rabarinjaka. Ity no fifanarahana efa voasoratra nokasain'izy ireo hividianan'io fiaramanidina io. Tsy io fiaramanidina iray ihany anefa no nokasain'izy ireo novidiana tamin'ny taona 2024 fa fiaramanidina Avro 4 tsy nisy fifampitiniana ny arahana tamin'ny teknisianina. Notoerin'ny mpiasa ny fikasan'ny mpitantana tamin'izany fotoana izany hividy ireo fiaramanidina ireo. Ny antony, fiaramanidina vitsy ireo fiaramanidina Avro ireo. Fiaramanidina Avro 100 ihany no namboarina. Noho izay antony iray izay, sarotra ny fikojakojan'io fiaramanidina io ary ny fividianana ny piesy. Fiaramanidina vaovao amin'ny piasan'ny Airmad io Avro io. Antony tsy maintsy hanantanterahany ireo mpanamory fiofanana manokana. Aiza nefa izany fiofanana izany no atao ary ohatrina no sarany. Raha tsy hanao izany fiofanana izany, dia tsy maintsy manofa mpanamory toy ny tamin'ny fiaramanidina A340 izay lafo dia lafo. Raha tsy voasakin'ireo mpiasa io fikasan'ny mpitantana tamin'izany fotoana izany io, dia efa tafiditra tao anatin'ny kizo ny kompania mpitaterana Air Madagascar amin'izao fotoana izao. Tsara ho fantatry ny be sy ny maro fa karazana fandraisana fanapahan-kevitra tahaka izany no nampidi-kizo sy nampitotongana ny Air Madagascar. Tsy nisy anefa ny fandraisana fepetra tamin'ireo mpitantana nahatonga izany na dia dradradradraina hatrany ny maha ambany lalàna ny olona rehetra. Toy an'ilay raharaha andrano-tapahana izay mampiteraka olana eo amin'ny komuna Talatamaty sy ny komuna Ambondratrimo. Ny fokotany moa no mitondra ny komuna ho ny tale jenerali ny fitsinjaram-pahefana momba ny fokotany Mandriabero izay tafiditra ao anatin'ny komuna Ambondratrimo. Mikaela Ramala. Mitoetra ny ady eo amin'ny komuna Ambondratrimo sy ny komuna Talatamaty, ady izay azona ny fokotany Mandriambero sy ny rano andrano-tapahana. Ho an'ny ben'ny tanàna ny komuna Talatamaty, tsy mety ny fisiany fokotany Mandriambero ao anatin'ny komuna Ambondratrimo. Raha ilaza fotsika Mandriambero, zay lazaina fa mena Talatamaty, dia na ena kely mihitsy ary na mijery ny saritany atsika dia mampimebe hoe misy ampovoany ny Ambondratrimo misy saritany Talatamaty kely anankiray ohatrany ilo kely iray ampovoany ny Ambondratrimo. Tsy mety zany tompo fa tokony ifandray ny commune anankiroa, ny commune rehefa Talatamaty dia Talatamaty mba ahoana moa ny eritreretintsika hoe ty Ambondratrimo, ty rehetrarehetra ty Ambondratrimo fa misy Talatamaty eto ampovoany eto. Mety ve zany aminareo?
raha izay fanazavana izay tafiditra ao anatin'ny komina Iandreketany Ndrando manaiky izany tranga izany ny ben'ny tanàna Ambohidratrimo saingy ho azy kosa tokony ho tafiditra ao anatin'ny komina Iadidiny ny fokontany Mandriambero ametraka amin'ny fangatahana an'io fokontany io ny tenany. Amaranako azy dia tendrotsotra ihany ko satria manelingelina ny Talatamaty ny fisiny Mandriambero enclavé ao anatin'ny commune Ambohidratrimo dia anomboka izay commune Ambohidratrimo par voie judiciaire tena anaraka amin'ny procédure misy rehetrarehetra ho alefana eny anivon'ny Antenimera satria ny resaka fokontany sy ny andreny ny Antenimera daholo satria loany mirégir andreny ho alefana amin'izay ny fangatahana fa dia anomboka angataka ny commune Ambohidratrimo ny iverenany fokontany Mandriambero ao anatin'ny commune Ambohidratrimo. Ny fokontany kosa no mitondra ny komina fa tsy tokony hisy an'izay fokontany ao anatin'ny komina hafa izay raha ny fanazavan'ny tale jeneraly ny fitsinjaram-pahefana. Tsy maintsy le fokontany ao anatin'ireo komina ireo ihany mamaritra azy. Fokontany Mandriambero ohatra ve ao anatin'ny Ambohidratrimo sa ao anatin'ny Talatamaty mazava loatra fa Mandriambero dia fokontany ny commune rurale Talatamaty. Misy fiovana amin'ny fomba fandraisan'ilay tompon'andraikitra mandray an'ilay commune zany ny zavatra mitranga. Fa ny faritra ny Andranotapahana ny hatrany zaika efa nipetraka fa ny famaritana azy tsara fa angamba ny misy moa ny solotenam-panjakana efa ampiraraha amin'ireo ben'ny tanàna tompon'andraikitra ireo andrindra sy andamina an'izay famaritan'izay. Hatramin'izay aloha zany dia ny ankapobeny aloha dia amin'ny alalan'ny famaritana amin'ny lisy ny mpifidy maritra azy. Mifidy aiza avy ireo olona ireo dia izay mamaritana azy. Amin'ny ankapobeny olana eo amin'ny famaritana ny fari-pahadididy ny komina sy ny fokontany no mahatonga io olana io. Eo ihany koa ny fiarovana ny tombotsoa tokony hiditra amin'ny komina. Ny tombotsoa azo avy amin'ilay mpandra Rasinoa. Marina fa efa antaona maro Ira Jonasolo Clovis Arthur sy Razafindratsimba Rado no efa ben'ny tanàna Ambohidratrimo sy Talatamaty. Mifankafantatra tsara izy roa ireo ary miresaka tsara. Efa ela ihany koa ny fantatra izy ireo io olan'ny fokontany Mandriambero io saingy tsy novan'izy ireo mialohan'ny hitrangan'izao raharaha izao. Tsy misy tombontsoa mivantana miditra amin'ny komina Ambilobe sy ny manodidina ny fitrandrahana volamena maro izay amin'ny distrika iny raha nambaran'ny ben'ny tanàna tamin'ny fandalovan'ny mpanao gazety tany an-toerana tany. Misidra olana ihany koa moa ity komina ity eo amin'ny resaka adin-tany maro samihafa. Zorako tondrena. Maro ny fitrandrahana rehefa mandeha any amin'ny manodidina ny komina Ambilobe amin'izao fotoana izao. Tsy latsaky nefatra izy ireo raha ny fanadihadiana natao ary fitrandrahana volamena avokoa ny ankabeazan'izy ireny. Tsy misy anefa ny tombontsoa tonga eny anivon'ny komina amin'ireo fitrandrahana ireny raha ny nambaran'ny ben'ny tanàna ao amin'ny komina Ambonivohitra Ambilobe. Na ny mitsidika ny tompon'andraiki-mpanjakana any an-toerana aza tsy ataon'ireo mpitrandraka ireo raha ny fanazavana hatrany. Marina eto amin'ny distrik'ny Ambilobe izy fa tsy dia concerné amin'ny commune urbaine loatra izy fa any amin'ny commune rurale Betsiaka, commune rurale Manambato, any tena be dia be ny Renan-Kibontany. Ny Renan-Kibontany zavatra mamparary anay foana eto hoe hitambaranay ben'ny tanàna rehetrarehetra hoe le arena zany lasa gogoka ny tany tavela eo nefa tsy ahitan'ny commune tombony zay. Na ny commune Betsiaka io na ny commune urbaine varina be tamin'indray mandeha zay nahitan'le reportage hoe fa aman-taonina maromaro ny volamena mivoaka avy aty Betsiaka avy aty Ambilobe nefa hitanareo zao ny distrikany Ambilobe mampalahelo. Ya ny mikasika an'ireny mantsy zay mbola tsy au courant mihitsy ny fisian'ireny société ireny. Tsy laza tsy hoe ny commune urbaine Ambilobe ny an'ny commune Betsiaka zao tsy fantako na ny commune hafa fa ny an'ny commune urbaine Ambilobe na dia mbola nanao visite courtoisie laza tsy mbola tataon'ireny société firenena zay. Etsy ankilan'izay isan'ny mametraka olana ao amin'ny komina Ambilobe ihany koa amin'izao fotoana izao ny resaka tany. Misy ny adi-tany maro samihafa raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna. Misy ihany koa ireo mikasany haka tany ambogadiny nefa tsy manara-dalàna raha ny fanazavana tamin'ny fandalovana hitany an-toerana. Tsy nanaiky ny fikasana haka ireo tany ireo ny ben'ny tanàna noho izay tsy fanarahan-dalàna izay. Dia taty afara amin'izay mety natsapa ry zareo efa terrain domanial le izy ary eto ma tsisy tany commune délimité vita délimitation fa efa fantan'ireo ny tanin'ny commune izy dia nagnano procédure ireo ny resaka bornage dia
rehefa tonga ny fotoana tamin'ny lakamisy zay nahazo fiantsoana hoe fa metakabora nono le ary amin'ny toerana anankiray dia nanao opposition zay hoe zay tsy maneky an'io satria tanan'ny commune ary procédure nametrahana ny zareo teo dia en titre d'occupation dia izay namitenenay taminay azy fa hoe apetraka anareo io fa zay zany tsy maintsy nampilazaina zany le tokony hoe fa zay tsy maintsy mametraka opposition amin'ny mahatan'ny commune fahafantaranay izy atan'ny commune. Isan'ny olana mbola mipetraka amin'ny tanàna Nambilobe igny ihany koa hatreto ny faharatsian'ny fotodrafitrasa toy ny lalana, indrindra ny lalana mampifandray amin'ny renivohitry ny faritra Diana dia Antsiranana. Lalana mirefy 730 kilometatra eo no tena ratsy tanteraka amin'iny faritra iny. Vitsy hatreto ny firenena ahafahana mandefa piasa any ivelany andry raha nambaran'ny tale generalin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa mbola misy hatrana nefa mandefa piasa any ivelany antsokosoko fanadadiny Mikael Ramarola. Tsy ampy ny tolotrasa, tsy mifanaraka amin'ny ilain'ny tanora mitady asa ny tolotra. Any amin'ny faritra ny tena ahitana izany olana izany raha nambaran'ny lehibe ny sampandraran'ny asa ao Matsiatra Ambony sy Orombe. Ankoatr'izay, tsy misy ny fananganana orinasa ny an-toerana. Ny sehatry ny fitadiavana asa any amin'iny faritra iny zany ao amin'ny faritra atsimo ao dia sarotra tokoa satria tsy misy ny tolotrasa dia tsy misy entreprise koa moa zany eo amin'io faritry Fianaratsoa sy Orombe io. Raha tsara ho marihana angambany amin'iny faritra iny dia sahirana tokoa ilay tanora eo amin'ilay fitadiavana asa. Eritrereto zany hoe asa olona valo no tadiavina, telopolo ny demande voaray ao anatin'ny 2 andro. Ka raha izay zany ny tarina hoe ao anatin'ny herinandro dia efa amanjatony zany ireo tanora manao demande d'emploi. Midika tokoa zay fa tsy misy ny tolotrasa any amin'iny faritra atsimo iny. Miainga amin'izay tsy fampiny tolotrasa misy any an-toerana izay ihany koa no antony iray goavana hitadiavan'ny tanora asa ivelany. Vitsy ny firenena no tena mandray ireo mpiasa malagasy sy ara-dalàna. Na eo azy zany, mbola misy ihany ireo tambazotra mandray ireo mpiasa ka mandefa ny ivelany antsokosoko. Mbola misy dia misy tokoa ireo le miondrana tsokosoko hiasa ny ivelany. Dia misy ny fepetra samihafa izay zahana raisina ka izay le zoa hivezivezy amin'ny tany rehetrarehetra izay no hialokalofany atao hoe azo lazaina hoe réseau mafieux mihitsy zany izay tadirika foana andefasana ireny mpiray firenena ireny any amin'ny firenena risika. Hatreto aloha marianay fa rehefa natao ny fanadihadiana sy fandalinana samihafa dia firenena telo aloha hatreto ny hoe tsisy risika dia Maurice zany, Seychelles ary Hong Kong. Andalana ny dingana amin'ny fiara-miasa eo amin'ny firenena hafa manoloana ny fandefasana ireo mpiasa malagasy any ivelany. Eo ihany koa ny fifampidiniana amin'ireo orinasa samihafa misy eto an-toerana. No tanterahana androany ny fandravonan'ireo olana na ihany koa ireo hevitra momba ny asa manerana ny faritra sy ny fijerena fiarovana ny zon'ny mpiasa miasa ny ivelany natao teny amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa. Araka ny efa nambarantsika teny am-piandohana dia manambahiny sampana fampalalam vao amin'ity alina ity. Tsy izy zany fa Andriamatoa Radanoara Julien izay tompona andraikitra ao anivon'ny PRECAS. Miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampalalam vao. Dia mifaly miarabanao koa tompona andraikitra eto amin'ny filazam-baovao eto. Dia mifaly miaraba koa ny tsika isa tokantrano tsirairay avy zany ny PRECAS ao Akaty fotsy. Efa hitantsika zay fa ohatrany hoe nivaly ny présélection tamin'ny magistrat. Misy tolotra ve ao aminareo momba an'izay? Valy tokoa moa zany ny présélection tamin'ny herinandro teo ny magistrat dia manomana zany écrit indray zany izahay ho an'ny magistrat satria amin'ny janvier zao zany 9 janvier ny concours écrit io zany dia manomana zany zay miditra amin'ny 15 décembre zao zany amin'ny lakamisy ny magistrat zany raha zay te hanaraka écrit maromaro ihany ny afaka atao amin'ny PRECAS dia tsara ihany koa zany manomana an'izay écrit zay. Io le écrit ataonareo io ve mandrapatonga le examen zany dia misy foana? Dia mandrapatonga le examen zany dia misy foana zany io écrit amin'ny magistrat io zany. Akoatran'izay resaka magistrat zay misy tolotra vaovao aminareo? Ie misy concours vaovao zany mivoaka dia eo amin'iny fa zany hoe ny assistant d'administration niveau BPC dia ny adjoint d'administration niveau bac. Zay zany vaovao ny assistant d'administration niveau BPC sy ny adjoint d'administration niveau bac dia 12 taona zany no afaka defa manao an'izany concours zany dia
hatrany amin'ny 45 ans 5 taona zany afaka manao zay daholo zany ny olona zay mafianao zay fipetra zay. Rovina zao zay io tolotra vaovao io miditra. Ny assistant d'administration sy ny adjoint d'administration dia amin'ny 15 décembre koa no miditra. Ao amin'ny précaisse zany io dia manana roa volana eo zany tsika manao azy. Dia aoriana zay roa volana zay mbola misy tohiny sa? Hitantsika eo ny faradoboka raha mazoto moa ny olona dia manao faradoboka ray volana indray zay dia iny dia exercice fotsiny amin'izay fotoana zay fa satria ray volana tsy ampy anaovana akoro maro samihafa. Mbola ary nitolotra anareo taloha ve mbola misy ihany sa? Ie ny faradoboka ny greffier koa zany dia amin'ny 15 décembre zao dia manomboka ny faradoboka hatrany amin'ny 15 janvier. Io zany moa dia misy efa mpianatra tao maniry zany anoy ary misy olona vaovao nataiza ianao nianatra nataiza na mbola tsy nianatra mihitsy ary dia afaka mandrainao précaisse satria misy zava-baovao zay omen'ny précaisse foana isaky misy an'ireny faradoboka ireny. Ho an'ireo mpianatra ao aminareo inona ny tena tombontsoa azony zany ao aminareo? Ny tombontsoa azon'ny mpianatra ao aminay dia hoe misy matetika matière anankiray dia mpampianatra anankiroa. Ray zay faharoa zany mpampianatra efa matianina daholo mampianatra ao précaisse zay nandalo tao zany dia efa mahafantatra an'izay. Ary ny fahatelo dia misy zany matière tsy anadinana fa omenay amboniny mba ampisaosa bebe koa lay mpanomana n'ilay fanadinam-panjakana zany zay miditra ao amin'ny précaisse. Ny tsy voalaza teo zany dia hoe faradoboky ny contrôleur ny trésor sy ny comptable ny trésor ny percepteur ny finance. Io zany dia mbola mitohy zany dia io zany hatrany amin'ny 12 janvier zany no faran'izy io. Ka raha maniry ianao anaraka an'izay trésor zay koa na finance zay dia mbola mandraiky io zany précaisse. Akoatra le greffier zany zay nomboka amin'ny 15 décembre sy ny assistant d'administration adjoint d'administration zay niveau BBC sy niveau bac amin'ny 15 décembre daholo miaraka amin'ny écrit magistrat. Dia ny olona hoe hanao examen fanjakana eny zany hoe tena hiditra ao aminareo? Misy olona zay aka matière fotsiny zany ampitombo fahaizana na efa mpiasa mpanjakana io zany na mpianatra any amin'ny toeram-pianarana maro samihafa satria ny boky moa lafolafo ihany dia ao efa misy mpampianatra efa tonga dia pratique dia afaka maka an'izay cours zay koa na tsy hanao concours administratif ary. Aiza ho aiza zao ny ahitana anareo dia afaka mahazo ny contact ary ve ho amin'ny mpijerintsika? Ny ahitana amin'ny précaisse dia aokady fotsy. Aokady fotsy 10 metatra ambonin'ny hectare ary ao ambanin'ny shell zay eo akaiky ny centre de santé Manampisoa zay misy an'ny précaisse. Ny téléphone nazahoana amin'ny précaisse akady fotsy zany dia 033 85 788 55 33 85 788 55 na 34 50 012 05 034 50 012 05. Isaoranao va inteto amin'ny sampana fampahalalam-bao misy teninao farany ary ve? Ny farany indrindra dia hoe araroty ny fanadinam-panjakana ohatran'izao raha vao feno 12 taona ianao satria tsy fantatrao zay azo ny ray aman-dreny mety kosa tampoka ianao nefa amin'izay efa manana autonomie financière ary koa efa manomana no avinao sahady dia afaka mitombo koa anao anatin'izay sehatra zay satria raha efa taona vitanao ao amin'ny fanjakana dia afaka manao concours ambonin'izay indray ianao. Raha zao anao manao hoe assistant ianao niveau BBC efa taona dia afaka manao adjoint efa taona ianao dia afaka manao administrateur civil zay any amin'ny faratampony amin'ny ty resaka administration amin'ny eto Madagasikara. Eny a saotra betsaka. Anoizatsika ny vaovao kosa indray dia manomboka miaina ny tranga Foroche ao antsirananao amin'izao fotoana izao. Tranga iray sisa nitazana tao anatin'ny iray volana farany. Isan'ny mampiena izany fanomezana fampiofanana ho an'ireo zaza maditra izay efa eo ampelantanan'ny mpitandron'ny filaminana fampiofanana arakasa izay toanany BIT. Zao rakotondrena. Antsiranana isan'ny mampalaza ity renivohitry ny faritra Diana ity ny Foroche na ny zaza maditra hoy ireo tompona andraikitra avy aty antoerana. Tato anatin'ny volana vitsivitsy zao ny alefa ity tranga mampiavaka an'ity faritra avaratra ity. Nisy ny fianana teo amin'ny tranga raha oharina ny tamin'ireo taona maro teo aloha. Tao anatin'ny iray volana farany tranga iray sisa no nisy tamin'ny fifamonoana sy fifanafihan'ireo Foroche ireo teo Antsiranana. Tranga izay mbola hitazomana amponja ireo zaza maditra miisa 10 amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany teo anivon'ny polisy pirenena. Amin'ny zany quartier manafika ohatra le kafarany teo quartier Matsara tonga dia manafika ery Ambalavola
Ny azoany résultat to tsy teneny contesté atao misy folo zalahy teo farany ka so placé dodolo zalahy placé MD dodolo zalahy tambony il y a 2 semaines mbola karisam be ny ao anivon'ny polisy pirenena ao amin'ny tanàna Antsiranana no isan'ny miahy mivantana ny fanaraha-maso ny fandriam-pahalemana indrindra ny momba ireo forosy ireo. Manao andiany ny zaza maditra na ny zaza mani ary mifanafika sy mifamono ny tena mampiavaka azy ireo raha ny fanazavany teo anivon'ny komisaria central eto Antsiranana. Efa misy ny fomba famantarana ny asan'izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Zaza maditra eo amin'ny fito na fito sasany ihany izy farany manao dia mody izy amin'ny mahazaza azy mody any amin'ny ray aman-dreny izy fa raha vao mihoatra an'izay dia efa olon-dratsy zay. Ny zaza maditra le teny hoe forosy aloha ialako kely hoe zaza maditra na zaza mani zany no ilazany azy satria andian-jaza izy io isaky ny fokotany izay mifanandrina na miady amin'ny andian-jaza ihany koa andian-jatovo amin'ny fokotany hafa ka amin'izay zareo dia lasa raha eo amin'ny lafiny penal zany dia lasa ao anatin'le teny baiko hoe association des malfaiteurs andian-jatovo mahesetra zany. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanenana sy famongorana ireo zaza maditra sy mani ireo misy ny ezaka ataony ao anivon'ny fiadidinan'ny tanàna sy ny ao anivon'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa. Misy ny fampiofanana nomena ireo zaza maditra ireo nanomboka tamin'ity taona ity. Fampiofanana izay tafiditra ao anatin'ny politika ny fanomezana asa mendrika ho an'ireo tanora any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny. Tao anatin'ny andiany voalohany izay nivoaka tamin'ny faran'ny volana novambra teo, nisa 100 ireo zaza maditra nomena fampiofanana arakasa izay niarahany asa tamin'ny Sekren sy ny BIT. Fampiofanana izay naharitra 3 volana. Gaga be nahita reo tsy haikapy io tanao en tenue vestimentaire ireo me magnaja olo mahita olo le antitra mitsaka lala iny fa makatanana azafady tompo le azafady de ta azafady zay tsy haindreo mbala tsara zay tsy haindreo sali fa manina vazaha samy vazaha manao sali ke zay tsy anao sali azavaina amindreo fa sali zay samy bandy fa ray aman-dreny tsy fatao nivoaka tamin'ny application resaka ny délinquance juvénile ty le ray aman-dreny zay est pénalement responsable raha ohatra ka tratra le zanjavy la quartier bravo izy io boka misy le jus coutume koa boka aminay varitra ty mifavoriser le zavatra ohatra satria ny aty le entre guillemets plus ou moins polygame le olo le. Tamin'ny fandalovan'ny talen'ny BIT eto amin'ny ranomasimbe indiana tany an-toerana tamin'ny fiandohan'ity volana desambra ity, nisy ny fanolorana toana ara-teknika ho an'ireo eo anivon'ity ivitoeram-pampiofanana ity sy ny teo anivon'ny polisy pirenena entina amongorana izay trangana forosy izay. Nisy ny fanolorana boky sy antota-taratasy maro anatevenana ny fampiofanana ireo tanora ireo teo anivon'ny Sekren. Fitaovana informatika kosa no natolotra teny anivon'ny polisy pirenena. Tranga herisetra maro no misongadina eny anivon'ny fiarahamonina ary vitsy amin'izy ireny ny tonga eny amin'ny fitsarana eny. Antony matetika moa ny fifamaliana sy ny tisatsisa miseho raha ny fanazavan'ny manampahaizana iray momba ny zon'olombelona na rindra ny manana. Tranga dia ohatra hoe fifamaliana ankizy samy mpiara-milalao dia lasa miteraka ady amin'ny tokantrano mety fianakaviana iray ireo olona reo mety mpiara-monina ireo olona reo dia ireny zany sy tokony ho eny anivon'ny fisarana fa eo anivon'ny klinika juridika dia milamina. Ireo no tranga misongadina eny anivon'ny fiarahamonina raha ny fanazavan'ny manampahaizana iray momba ny zon'olombelona. Tsy tafakatra eny amin'ny fitsarana ny tranga toy ireny fa misy fiantraikany goavana eo amin'ny tanora izany. Miankina amin'ny zava-misy eny anivon'ny tokantrano izay indrindra ny toetra sy ny fomba ny tanora iray. Miantoka amin'izany ny fitaizana omen'ny ray aman-dreny eo anivon'ny fianakaviana iray. Ny fisian'ny fikambanana eo anivon'ny faritra iray no ahafana mitaiza sy manabe an'ireo tanora mba tsy hironanao safidy ratsy izy ireo. Antom-pisian'ny fikambanana iray izay misana ny fanabeazana, fitaizana ary miompana amin'ny lafiny sosialy sy ara-panatanjahantena ihany koa. Misy miady eo
mba hain'ny tanora ve mandraidraika zany misy mivaro lava ve ny tanora haintsika ve mandraidraika zany izay zavatra zay nefa ny zavatra miseho zao dia eny ambany tanàna eny any fiarahamonina eny saramabevoaka ifotony eny zany dia indrindra zany eny fiarahamonina mba hatokisan'ny fiarahamonina hoe raha misy miady ve anao dia anao le anisan'le mampisika vomaika vonoiny fa ianao le tonga le misarafa tsy mety anatin'ny programa ray zay zavatra zay dia amin'ny fifanany ity zay mba hampiray mba misy zavatra tianao atao dia haintsika ve le manao an'le zavatra mandray an'izay andraikitra zay fandraisana andraikitra zany fiarahamonina tsy voatery hoe anome foana na voatery foana hoe aka foana. Vokatra eo amin'ny fivantoetra sy fandraisana andraikitra no andrasana amin'ireo tanora anatin'ny fikambanana. Na eo amin'ny sampikambana aza, ilaina ny fiainonany tsirairay, eo amin'ny torohevitra sy ny fanampiana eo amin'ny lafiny maro. Raha tsy hivina, mandidina ny 510 ny trangana herisetra nandalo tao amin'ny enim-bolana voalohan'ny taona 2024 raha ny antontanisa avy amin'ny fikambanana iray. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia voafehy ny trangana aretina peste namozana ain'olona tany amin'ny distrikany Befotaka 5 foana eto Madagasikara ity aretina ity. Miankina amin'ny fitondratenan'ny marary moa ny fisorohana sy fanasitranana ny aretina. Fehizao Rafaly. 720 ireo trangana pesta hita tany amin'ny komina Mbalarano, distrikany Befotaka raha ny tatitra navoakan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Eo anelanelany akora sy midongy atsimo ny fiboetoerana ahitana ity aretina ity. Olona 10 ny voalaza fa namono ainy tao amin'ny komina Mbalarano, olona 9 kosa tao amin'ny komina Begogo. Raha ny fanazavan'ny olona any an-toerana kosa, eo anelanelany 30 hatramin'ny 40 ireo namono ainy. Raha ny fanazavan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka, tsy atahorana intsony hampirongatra ny aretina pesta any an-toerana, saingy amin'ny maladie endémique na aretina misy foana ny pesta, tsy ho foana eto Madagasikara izany. Fa ligne misy le fantara zao tena hoe misy foyer foana fa matetika amin'izao fotoana ohatr'izao tena misy an'le misy mandomando ohatr'izao tena mandomando dia sady vitany hoe misy dorotanety mandomando dia tady mafanafana ny voalavo dia miakatra any amin'ny tanàna izy. Rovina no fongatra ny peste eto Madagasikara raha mbola misy voalavo foana dia mety sarotra io. Ankoatra ny tany amin'ny distrikany Befotaka nahitana trangana pesta izay namoizana ain'olona ihany koa tany Manjakandriana saingy tsy mbola nanamafy na nandahy izany ny teo anivon'ny ministera tompon'andraikitra. 7 andro ny faharetan'ny fitsaboana ny aretina pesta mety afara amin'ny fahafatesana nefa ny tsy fahazoana fitsaboana ao anatin'ny 3 andro isehony ny fambara rehetra. Isan'ny manafaingana ny fiparitahan'ity aretina ity ny dorotanety izay mampitsoaka ireo voalavo mitondra ny tsimokaretina, ny tontolo iainana sy ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Isan'ny olana tsy hafehezana ny pesta ihany koa eto amintsika ny tsy fampiny toeram-pitsaboana any amin'ireo toerana lavitra andrina. Eo ihany koa ny tsy fampiny fampafatarana, ny fanatonana mpitsabo ihany ny vahaolana ho an'ity aretina ity. Laza kosa ny solitena maharitry ny OMS eto amintsika fa ny ministera sy rafitra maro no tokony ara-isalahy amin'ny fahafehezana ny pesta. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mpangaro paosy sy mpanendaka misa 12 no saron'ny mpitandro ny filaminana ao ambodin'ny sotry ny faran'ny herinandro teo ary 12 taona no zandriny indrindra amin'izy ireo. Ny 7 moa ny sarona ny zoma ary ny 7 kosa sarona omaly alahady. Fiara-miasa amin'ny samy mpitandro ny filaminana sy ny olon-tsotra amin'ny alalan'ny fanomezana vaovao moa no nahafahana ny sambotra azy ireo. Manentana hatrany fiara-miasa ny tompon'andraikitra indrindra amin'izao volana desambra izao mialohan'ny fetin'ny krismasy sy ny taom-baovao izay mampirongatra ny asa ratsy maro samihafa. Eo amin'ny sehatry ny kanto kosa indray dia mbola vitsy ny malagasy no mankafy ny teatra. Maro ny ezaka nataon'ny mpanankato mba hisintomana ny malagasy ankafy sy olina amin'ity kanto ity. Mioramanitra. Veriko ty fahavoroaka fotsiny. Kanto dia vakaipedoa. Tsy rara izany. Ara-fivao dia ahoana amin'izany? Izy ve? Izy ireny izany. Tsy voakitikitika amin'ny plasiny aho. Vonay izy miakatra grady sady tsara tombony satria mailo foana sarona mpangalatra. Tsy rara izany. Teatra, kanto iray anisan'ny nangina tato ato. Ireo olona efa nahazo taona matetika no liana sy mankafy ity kanto malagasy ity. Misy hatrany anefa ny ezaka ataon'ireo mpanakanto misehatra amin'ity sehatra teatra ity. Manomboka mivelatra amin'ny lafiny maro ny teatra vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny samy mpanakanto.
ho an'ity tanora iray mpilalao teatra ity miavitsa hatrany ny mpankafy teatra indrindra amin'izao vanim-potoana mampiroborobo ny teknôlôjia izao. Izao fotoana izao aloha mbola tsy dia tena mbola vitsy ny olona mankafy ny teatra, izay indrindra ny antony tonga anay hoe anao an'ilay teatra mba hampaliana ny olona kokoa, hisaritana ny olona ho any amin'ilay fankafizana ny teatra. Variana amin'ilay teknôlôjia ngamba izy satria efa maro mpanao film malaza jerena amin'ny télé sotr'izay dia tsy liana kokoa amin'ilay teatra ilay malagasy. Mifono anatra ny teatra ary afaka mifaninana amin'ny kanto hafa, fampiasana ny kanto hafa toy ny hira, ny dia, ny tononkalo, ireo no anisan'ny fanavaozana ny tontolon'ny teatra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tanjona ny hisariana ireo sokajin'olona maro samihafa mba ho liana amin'ny teatra. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia nambaran'ny filoha Amerikanina Donald Trump fa mampimeny tatitra nataon'ny CIA nilaza fa tafiditra tao anatin'ny zotra ny fifidianana Amerikanina lasa teo ny firenena Rosiana. Fanadadina amin'ny sarin'ny France 24. Tsy matoky izany aho, izay nilazain'ny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump nandritra ny fanambarana nataony maly manoloana ny tatitra navoakan'ny CIA. Notsarainy ho mampiome ny fekevitra nivoaka izay manambara fa nitady ny hafana niditra tanatin'ny fizotry ny fifidianana Amerikanina lasa teo ny Rosia ary nanampy tamin'ny nandaninan'ny filoha Donald Trump. Laza kosa ity farany fa mbola endrika entina hialana amin'ny zava-misy marina ny tadriny ary ireo demokrata no namoaka izany ampabe-maso noho ny fahareseny lehibe teo amin'ny tantaran'ny politika raha nambarany hatrany. Taorin'ny baikon'ny filoha Amerikana teo aloha Barack Obama, ny famoahana ny tatitra feno mahakasika ny resaka piratage informatika ny tranga nandritra ny fifidianana filoham-pirenena lasa teo no nivoaka ireo fekevitra ny CIA. Nanamafy ny mpanome vaovao an'i Washington Post fa nisy olona mifandray amin'ny Moscou nanome ny sita ahafahana ny pirate ny mailaky Hillary Clinton. Etsy ankilany, ny sabotsy lasa teo tsy nandray ny fekevitra navoaka ny Agence Américaine du Renseignement ireo ekipa tetezamita noho ny fitsarany fa ireo mpandalina laza fa manana fitaovam-piadiana mahevaika ny filoha irakanina teo aloha Saddam Hussein ihany no nanao ity fanadihadiana mahakasika ny fifidianana ity. Alohan'ny sarahana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Tsy mbola fantatra hatreton'ny toan'ilay taratasy mahakasika ny mahampanohatra ara-dalàna ny antoko malagasy miara-miainga napetraka teny amin'ny anteny miram-pirenena. Tsy nahazahoam-baovao ihany koa moa androany ny filohany ity androm-panjakana ity. Tsy mbola fantatra ihany koa ny antony samborana ny Augustin Andriamananoro. Tsy manana taratasy ihany koa moa ny gendarmerie pirenena any Miarinarivo izay ny tanana azy. Miankina amin'ny fihetsika ataon'ny fitondràna kosa no toyany raharaha hony avy eo anivon'ny Mapara ary farany moa dia fiaramanidina Avro RJ85 izay nianjera tany Colombie ka nafaty olona raiky amin'ny fitopolo fiaramanidina izay efa nikasain'ny fitondrana HVM novidiana tamin'ny taona 2014. Tsy totosa moa izany fikazana izany noho ny fanoheran'ireo mpiasa. Dia izay mamarana ny fampahalalam-baovao antsika tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tenako mame fotoananao amin'ny manaraka indray. Soava mandry daholo tompoko. Magasin Saint-Gervista Tsaralalane, Magasin Saint-Gervista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Ger et Vista. Magasin Saint-Gervista Tsaralalane, Magasin Saint-Gervista Horizon Itos, Nanulchanotu, Ifapalalambovo. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ifapalalambovo niarahanao tamin'ny Socavitre.
fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti francia. Spaghetti francia, safidiko safidintsika. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Castel. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Vaoline. Vaoline. Sady manitra. Vaoline. Mora sady mandaitra. Junta tua viagem. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Bonjour. Juantsika jiaby. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.